La chute du cours du pétrole, observée sur les marchés internationaux ces dernières semaines, ouvre la porte à l'espoir de voir et de ressentir cette onde jusqu'à Madagascar. Étant donné que le pays n'importe que du pétrole raffiné, le mécanisme du marché n'est pas automatique. Le directeur général de l'Office malgache des hydrocarbures apporte des explications. Ny tena zavatra fantatsika matetika rehefa mijery ny aina aman-jery dia ny prix-na baril. Satria misy baril anankiroa zany ny tena ataontsika hoe arahan'ny olona akaiky dia ny baril le hoe WTI, baril de référence en zareo any États-Unis iny dia le atao hoe Brent, le baril de référence sur le marché de Rotterdam principalement. Itsika eto Madagasikara nefa tsy mpanafatra pétrole brut satria itsika tsy manana raffinerie intsony. Itsika dia manafatra produit raffiné. Zany hoe ny koron'ny produit raffiné zany ny tena ampidiritsika ao anatin'le fikajiana ny vidiny eto Madagasikara. Izahay ato amin'ny masy dia manaraka akaiky ny vidiny iraisam-pirenena io zany arahanay le baril fa arahana indrindra ny koron'le marché le produit raffiné na le produit fini zany. Satria ino no afarantsika eto Madagasikara. D'autres éléments doivent aussi être considérés dans le calcul des prix à la pompe. Ny sambo mitondra ny importation izay ataon'ireo pétrolier anankiefatra ireo eto Madagasikara dia isaky ny 35 à 40 jours ny tonga. Nefa ny niveau de stock-tsika eo amin'ny 60 jours foana. Dikan'izany zany ny entana amidy amina volana anankiray ohatra hoe mois M dia le entana tonga M-2 satria misy an'le rotation an'le 60 jours zay. Itsika zany zao ohatra zany zao tamin'le période tena descente be tamin'ny avril iny le importation moa zany tamin'ny avril tonga tamin'ny fin avril. Iny entana iny zany en principe tonga any amin'ny fin juin manomboka miparitaka eo amin'ny eran'le Madagasikara arak'le fandrandrana azy amin'le fanaparitahana azy eran'ny nosy arak'le nazavako teo. Ny dikan'izay zany io resaka vidiny io misy lafiny anankiroa. Eo an'le valeur an'le stock le importena foana zany le importen'ireo importateur ireo dia eo le fanarahanay aty amin'ny OMH le prix internationaux isan'andro afahana manamboatra les structures de prix et communiquer amin'ny fanjakana. Jean-Baptiste Olivier souligne par ailleurs que l'État devait aussi inclure ses passifs envers les pétroliers, estimés à 172 milliards d'ariary. Cette dette provient de l'écart entre le prix effectivement appliqué sur le marché local et le prix réel déterminé à partir de la structure des prix. Le prix atsika amin'izao fotoan'izao ireo dia prix nanomboka tamin'ny juin 2019 raha tadidinareo nisy discussion somary enjakenjana mihitsy entre ny fitondra fanjakana sy ny pétrolier tamin'ny herintaona. Ka iny discussion iny zany nahatonga fanamboarana le structure de prix. Dia le prix raha tadidinareo tsara tamin'iny fidinana le prix tamin'iny. Dia iny prix iny zany nitazomina foana tao anatin'izay efa ho herintaona zay. Nefa raha ny tena izy raha jerena ny historique amin'ny prix teo amin'ny tsena iraisam-pirenena nisy période niakatra ny baril indrindra fa faraparan'ny trimestre 2019. Izany hoe efa nisy akaratra any amin'ny 300-400 ariary ny solika tamin'izay période ireny tokony nakarina fa tsy nakarina mihitsy. Nitazomina mihitsy le prix zany mba tsy iovaova ho an'ny mpanjifa. Dia izay situation zay niteraka le atao hoe passif. Le DG de l'OMH ne dit pas que Madagascar ne suivra pas la tendance du marché international. Il tient toutefois à noter qu'une baisse des prix pétroliers n'est pas automatique. Il faut aussi, selon ses dires, se projeter dans l'avenir. Marina fifanidina ny vidiny amin'ny tsena iraisam-pirenena fa miditra tsehatra koa le hoe nisy passif atao dia miditra tsehatra koa hoe anahoana le futur. Ny zavatra matetika mantsy tsy tian'ny olona le miaka midina. Miakatra no midina rapitso, midina rapitso, miakatra raha kapitso. Any amina firenena libre amin'ny prix amin'ireny moa matetika be dia be ny opérateur dia samy manao ny prix dia ny olona misafidy amin'izay compagnie tiany angalana solika. Ny eto amintsika no ny anton'le hoe tsy dia betsaka ny opérateur fa vitsy dia misy fotoana niakatra izy io dia niraisan'ny fanjakana tanana no le fikajiana n'le vidy solika. Dia izay fandraisana tanana izay nefa misy paramètre économique maro mila raisina alohan'ny décidena prix zany. Dia ao anatin'izay zany le passifa dia ao anatin'izay koa hoe manahoana no avy